Ho an'ny ministra Ndremanjary Ndray kosa indray dia nanambarany teniny fa tsy tokony dikevitra ireny fanapahan-kevitra niraisan'ny fitsarana manokana amin'sana ny fifidianany farany teo ireny fanazavana azy. Tsy tokony dikevitra ny didim-pitsarana araka ny fijery ministra ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak'asa Ndremanjary Ndray. Manoloana ny fivoaran'ny raharaha amin'izao fotoana izao dia heveriny tipikambana ao amin'ny gouvernement Belzika ity ihany koa fa tokony hitandrina mba tsy ho tafiditra amin'ny ady an-tranony malagasy. Nara décision fitsarana tsy mba mikomanté io antony dia tsotra voalohany zareo reo ny ofana tamin'izany faharoa nanao serment fahatelo matoy izy nitendreny namany sy ny entité teo dia verina zany fa zareo reo ny tokony ao mamoaka fanapahan-kevitra izy dasy mikomanté io firy fa zao fotsiny fanontaniana apetrako milamisaina ve ianao orinany le ino zay le décision niraisinao important be moko zay ray amin'ny lafiny ankapobeny izy siketo dia mitady hoe fatonina manana fifidianana madio mangarahara malalaka ekeny be sy ny maro dia miazy zany ny vavako fotsiny dia engany ka hotratra zay tanjona zay satria raha misy zavatra tena aevité eto Madagasikara dia ny guerre civile zay zavatra aevité misy zay satria tsika nosy. Ny gouvernement dia ao anatin'ny fialan-tsasatra amin'izao fotoana izao ary raha toy ny mahazatra dia fotoana fanaovana filakevitry ny gouvernement ny talata toy izao dia tsy nisy zany tato anatin'ny 2 herinandro. Raha ny fantatra dia amin'iny herinandro iny vao hiverina ny filakevitry ny gouvernement sy ny filakevitry ny ministra.